Zaho efa nahita reny tao amin'ny maison-daina sivany zazana terany rosy izy. Resy lahatra hoe tsara noho ny fahaizako mitantana vola, ny fahaizako mitantana fotoana. Ny fotoana volamena. Ny tanjako tena natokako hanatanteraka ny tanjoko. Falmera-banianta tonga soa eto amin'ny fandaharana aotra. Tonga soa aty aminay dia faly be tafatava efa ela ihany ny tadiavana hoe mba hifampizara miaraka amin'ny anta. Dia misaotra betsaka faly miaraba mijery rehetrarehetra ihany koa dia misaotra fenitra aloha na fatokisana sy finiavana anazy dia tena ampifaliana ny afahantsika amin'ny famelombelona eto indray amin'izay resaka ataontsika. Fanontaniana voaloha manitikitika aloha. Iza moa ianta? Ianta aloha dia vehivavy malagasy mpandrahà, mpampiofana amin'ny fahaizana mitondra, mitarika, mitantana, reny, efatra ny zanako dia reny be, telo ny zafikeloko. Ahoana ianta ny fomba igérinao fotoananao amin'izany? Ny anahy zany tena mihorom-paka mihitsy amin'ny fahendrentsika malagasy hoe ny fotoana volamena. Dia tena hoe raisiko hoe sarobidy ambonin'ny zavatra rehetra io fotoana io satria ao anatin'ny fotoana no iainana ny zavatra rehetra na miaraka amin'ny fianakaviana na amin'ny asa na amin'izay zavatra atao ny fiarahamonina. Dia io tena hoe kajiako dia tantanako mihoatra noho ny vola. Za tena resy lahatra hoe tsara noho ny fahaizako mitantana vola, ny fahaizako mitantana fotoana. Satria io ny ahafahako manatanteraka ny zavatra iriko. Dia tena mandamina ny fotoanako dia mandrindra anazy satria miainga amin'ny tanjona. Dia hitan'ny fenitra tenintsika malagasy hoe mahazo tombon'andro. Tena raisiko arabaky teny ary iainako arak'izay hoe tombony ty andro anankiray ty. Tsy hoe mitomboka ny andro tsy izay ny andraisako azy fa hoe tombony ho anana ho azo an'ity andro vaovao ty. Dia izany hoe tombo dia ampitombo izay ho ampelantanako. Dia ilay izaho mitombo io zany tsy maintsy misy zavatra vaovao haiko foana. Mety misy olona zao fandaharana vaovao zao ty dia efa tombony ho anana maheto. Dia izay fijery izay mahatonga hoe raisina amin'ny fomba mazava tsara daholo izay zavatra mitranga na indraindray raha hoe miatrika sedra sy fahasahiranana dia atao hoe lesona daholo satria anatra manandratra ny mianatra. Za manokana zao ianta tena nandalo fotoana sarotra be to ianao miresaka fotoana io satria kely sisa dia tratra ny burn-out dia nohony justement noho ny resaka tsy fahaizana mitantana n'ilay fotoana. Ary hitako hoe tsy ny olona rehetra mahay an'izay tantana fotoana zany. Raha ohatra ianao tokony conseiller olona pratiquement, inona ny zavatra tokony atao? Voalohany aloha ny anahy mizara efatra ny fiainako. Fiainako anahy manokana tsy maintsy mikarakara ny tenako vao afaka mikarakara ny hafa. Faharoa fikarakarako ny ankonako, fianakaviako. Fahatelo fikarakarako ny asa aman-draharaha. Dia fahaefatra fandraisako anjara eo amin'ny fanatsarana fiarahamonina miainga amin'izay fanomezam-pahazo fahavananako. Dia ireo sahanan-kefatra ireo eo ambany masoko foana. Dia manana tanjona ho an'ireo sahanan-kefatra ireo. Dia ilay tanjona amin'ny voalohany taona mihitsy dia mametraka hoe inona ny tiako hitombo amin'ireto sahanan-kefatra reto amin'ity taona ity. Dia avy eo iny zaraiko isam-bolana. Dia avy eo iny isaky ny herinandro dia isan'andro. Izany hoe fantatro hoe aiza ny lalana tiako aleha. Mazava ho azy fa misy zavatra tsy ampoiziny eny fa ny tanjako tena natokako hanatanteraka ny tanjoko. Dikan'izany rehefa tsy ao anatin'ilay tanjoko dia miteny hoe azafady olona hafa no manao azy eo. Dia afaka manao tsia anaty fitsikitsikiana. Fa raha vao momba ny zanako sy ny ankonako mazava ho azy iny tonga dia mandeha laharam-pahamehana. Dia ny dô miaso-pasoana. Misy zavatra mety hoe nieritreretiko ataoko androany tsy vitako androany dia tsy miferinaina mihitsy rehefa hoe atao rapitso iny satria fantatro ny zavatra rehetra nisafidiako sy nekeko atao androany tao anatin'ilay tanjona nekeko. Dia mety iny. Dia ny zava-dehibe koa mianatra mihitsy ny hoe mitoetra ao anaty fitoniana. Hitanareo ny hira-pirenentsika hoe miadana sy finaritra iny tena iainako arabaky teny. Mila fiadanana atao anatiko ato. Ny tenintsika hoe salama avy amin'ny hoe shalom amin'ny teny hebreo, avy amin'ny salem amin'ny teny arabo. Izany hoe mila miadana ianao raha te ho salama. Miadana tono ny fozany fa tsy manà, tsy matahotra, tsy mitaitaina na dia misy zavatra mety mampitaitaina fa
ianao no mifehy ny ao anatinao ao. Dia tony dia matoky fa ho tody dia izany entiko hikolokoloana ny atao anaty koto dia na dia misy zavatra onjam-piainana moa zany tsy maintsy miakatra sy midina dia efa fantatra hoe izay no mahafiainana misy onjany io dia tony ianao miatrika anazy. Dia arak'izay hoe ilay fotoana indraindray misy zavatra mety miovaova, misy zavatra mety indraindray hoe tsy vita fa rehefa hoe nataoko izay tsara indrindra nafitako izay nieritreretiko dia za rehefa maraina tena hoe manana fikasana, manana fotoana kely foana mihitsy hoe reto ny fikasako androany dia efa zarako amin'ilay sahanan-kefatra dia lokolokoko tsara misy fa mahafinaritra anahy koa no manisy loko amin'ny tontolo. Dia isaky ny hariva na eny antsefatsefany eny ary hoe rehefa alohan'ny sakafo atoandro dia mipetraka kely hoe makasitraka izay vita. Izay zany tena fomba fanaoko mihitsy hoe sitrahako izay vita dia aiza ho aiza indray zao dia rehefa tonga alohan'ny hatory dia tena mifaly mihitsy hoe reto daholo indray zany mivokatra androany hoe tsy niazakazaka foana ako fa makasitraka sy makatelina ny vita. Dia izay fahaizana makasitraka izay mamora sitrana izay zavatra mety mampiferinayna. Satria misy ihany ilay zavatra mety mampiferinayna indraindray fa hoe sitrana iny satria ilay fankasitrahana no natao betsaka dia rehefa mialo miaina ao anatin'izay hoe miadana sy fanaritra izay dia tantanana arak'izay ny fiainana. Misy an'iny côté organisation iny hitako hoe tena maro ny olona mila an'izay. Ianta ve manana afaka manao an'izay coaching izay amin'ny olona? Afaka satria zao ny fandaminana rehetra na inona dia mianga foana aloha amin'ny famaritana tanjona mazava. Satria raha ohatra reno efa manena apetraka eto ty verity ka satria mba tsy tiana hoe tena ho foana be ilay latabatra hitanao misy tanjona izay ianao matoa ianao manao zavatra dia misy antony iny zavatra iny dia ny antony apetrao aloha ny tanjona dia hita ny lalana rehefa avy eo dia iny afaka alamina sy arindra foana fa miankina amin'ilay tanjona dia izay zany aloha ny tena hoe voalohany inona ilay viana dia inona ilay tanjona. Teo aiza ianao inona ny vokatra tadiavinao dia iny ianao no mamaritra azy ko ianao ny tompon'ny fiainanaoko sa ahoana? Izay mihitsy. Za manokana ianta anisan'ny zavatra zaraiko atao anaty petriko ary izay no tanjona tamin'ity émission ahotra ity satria manoro ny olona mihitsy hoe ahoana zany fomba fametrahana viana zany anaty fiainana. Dia anisan'ny viana izay efa hitako tamin'ny carrière-ny ianta manokana dia ilay hoe ianta tena tia manampy olona ary tia te hanampy any Madagasikara amin'ny alalan'ny fampianarana. Mba tantarao anahy kely momba n'izany hoe maison d'aina. Raha maison d'aina zany aloha voalohany indrindra dia fikambanana efa 20 taona mahery izao eto Madagasikara ny Mbatolampy izay no miasa dia tena natao fananiana mihitsy hoe any amin'ny toerana ambanivohitra fa tsy eto Madagasikara. Dia fikambanana izy io mampianatra maimaim-poana zanaka olona sahirana. Dia ilay sahirana resahana eto tena hoe ilay olona mandray 5,000 na 7,000 isan'andro. Izany hoe mpanao sarakatsaha, mpitarika borety, mpanapaka bozaka dia mpivarotra bozaka moa zany dia mpanasa lamba na olona tena hoe tsy manana asa raikitra zany na ilay mpikapoka vato ireny. Dia ny zanak'ireo olona ireo no raisinay manomboka amin'ny teo voalohany mandra-patafitany izany hoe mandritra ny 20 taona eo zany izay mikarakara an'ilay ankizy hoe tena hoe atao izay mahatafita anazy. Dia ny fanambinay aloha voalohany indrindra amin'ireo ankizy ireo hoe nenay ny herinandro voalohany amin'ny fidirana mianatra dia tsy mandray kahie ny ankizy fa milalao mifandray am-po amin'ny mpampianatra mifankafantatra dia indrindrandrindra mihevitra ny nofiny. Tena zava-dehibe mihitsy ny hoe ametrahana satria izao mantsy ny tena tianay apetraka hoe ao anatina kolontsaina fototra hoe ny nofy dia natao tonga nofo, ny viana dia natao vita fa tsika no mahavita azy ary mahavita azy tsika rehefa mandeha hoe maka an'izay vatsy ahafahana manao ny ezaka sy manao ny dingana dia izay zany mampianatra maimaim-poana izay ny fitaovana rehetra ho an'ireo ankizy ireo izay no miantoka azy dia manome sakafo indroa isan'andro izay dia raha ohatra ka marary ireo zazo ireo dia izay no mitsabo azy. Firy isan'izy ireo? 320 izy tamin'ity taona ity fa tao anatiny hoe tamin'ny voalohany nanomboka izay 7 dia avy eo 7 dia avy eo 20 dia avy eo 100 dia eo amin'ny 20 io foana. Raha ny chiffre navoakan'ny Banque mondiale zao dia efa mihoatra 80% ny population tena miaina ambanin'ilay $2 eto Madagasikara. Ianao hoe mieritreritra hoe inona ny azontsika atao
mba hanatsarana zay chiffre zay mba ilana am'zay. Efa 20 taona ry Fenitra mikerika momba an'izay dia izao ny zavatra fantatro aloha tsy maintsy miainga amin'ny fampianarana fa ny fampianarana tsy voatery any an-tsekoly dia ny anahy zany tena hoe ny zavatra nandramanay zany tao amin'ny la maison d'aina 320 ny olona miara-miasa aminay ao zany hoe mpiasa raikitra dia ao anatin'ireo 320 ireo anaky 9 ihany ny olona hoe manana diplôma zany hoe nianatra dia ny ambony rehetrarehetra zany ray aman-dren'ireo ankizy ireo no niraisinay niara-niasa taminay fa za tena nahita hoe anankiray ihany zao sisany hoe tsy mahay mamaky teny sy manoratra satria efa lehibehibe izy dia izy tena nanapa-kevitra hoe tsy hianatra nio izy fa dia niraisiko moa hitako hoe tena tsy eken'ny sainy tsony le hoe efa tsy hianatra tambola kely dia tsy hianatra tsony izy rehefa lehibe toy za hoe zay zany fa ajaiko ianao fa zao mifantatro fotsiny hoe manana fahaizana hafa ianao dia ndao le fahaizana hafa iny no ampitombonany aminao dia nisokatra ny sainy dia ny zavatra ataonay eo amin'ny la maison d'aina dia mifampianatra dia za mieritreritra mihitsy hoe le teny hoe ifa mantsiny amin'ny teny malagasy raha vao misy ohatra hoe mifanaja mifampiresaka dikan'izany ianao zany manaja za koa manaja ianao miresaka za koa miresaka zany hoe ny andany sy ny kiliny samy mandray anjara dia izay mihitsy ny ataonay ao mifampianatra sy ny hoe voamasotsokona zay kely ananana no ahiratra tsy voatery hoe nahandrato fianarana be ianao zay ianao afaka mampianatra fa raha fa mahay mahandro vary ianao dia ampianaro mandro vary ny olona tsy mahay mandro vary mahay manao ketsa ianao dia ampianaro manao ketsa ny olona sy tsy mahay manao ketsa mahay manao kajy ianao mahay manisatra amin'ny folo ianao dia ampianaro an'izay ankizy hafa tsy mahay manisatra amin'ny folo izay ianao dikan'izany zay masaka rehetra ao anatin'ny tsirairay ny atao hoe masaka dia hoe namokatra azo hohanina mamelombelona na ino io na ino dia fampizarao dia tena hoe rehanay manokana mihitsy ny hoe ny vinanay mantsy amin'ny la maison d'aina dia hoe mianatra mizaka tena dia ny sotoavinay hoe milamina sy mirindra zany hoe tonga dia apetraka koa zany ao amin'ny fomba fiainana amin'ireo olona miaraka aminay ireo hoe nareo koa mitsika manana vina iombonana ary zay miray vina miray ina dia tena miray ina be aloha izay ao dia hitako mihitsy ny hoe tsy voatery zany hoe miazakazaka ilaina fa zany teny hoe tsy voatery miazakazaka hoe manorina sekoly be dia be dia le trano no atao be dia be fo za hoe le olona ifampianatra ve aloha tena vonina hoe hifanomeza tsara ao anatiny dia ny naina tsy manana sekoly ary zay ho an'le ray aman-dreny sy ho an'le olona dia io anay mbola zavatra mila tsaraina fa le ray aman-dreny miara-miasa aminay aloha tena hitako mihitsy ny hoe ny voatra satria misy ohatra rangahy anankiray mpitarika borety izy taloha dia avy eo izy nampianarina na mitondra tomobila dia hitanao mihitsy hoe zay mampangeta entana azy dia nomena anazy za madama te handra tomobila ndao ary anjana maka permis dia avy io eto ary dia eto ny bus dia mba rehefa eo ihany nareo dia mba ianaro ary le mekanika dia sady mijery dia manompoka mahay dia mampianatra an'izay hafa dia izao izy tena hitanao mihitsy hoe olona mivelatra mitondra izy dia mianatra mahay mikarakara an'ilay tomobila dia oza hoe le fiainana ray manontolany fianarany fa rehefa hoe mampisokatra ny saina sy ny fon'ny olona ianao hoe hianatra sy fampianatra dia marina hoe ao anatina tontolo kely dia kely nanovana an'izay fa za tena resy lahatra hoe na ao atokantrano na ny an-tsekoly na amin'ny toeram-piasana na eny amin'ny fiarahamonina raha izay fomba fijery izay izay fomba fisainana sy fomba fiainana izay no tena hoe ampiarina dia tsy maintsy miakatra miaraka isika mivoatra satria mifampianatra misy mahavariana kely anahy par rapport amin'ilay maison d'aina foana anankifiry zany zao ny ankizy isa-taona ao eo amin'ireo miodikodina eo amin'ny 20 foana satria misy ankizy mialan-daharana aloha dia ny anay zao eo mihitsy ny koa no tena mahavaky lohanay satria le ankizy 5e 4e sy 3e matetika 13 14 15 taona eo dia lasa miasa ry zareo satria le ray aman-dreny sahirana dia mitaky hoe tena tsy maintsy manampy amin'ny resaka fivelomana dia tsy mianatra tsony